Salama daholo indray. Mamaraparana an'ity site ity amin'izay zany tsika zao a miditra amin'ny fizarana fahavalo, zany hoe angambany ity angambany farany raha ohatra ka vita, raha tsy vita moa dia tohizantsika amin'ny fizarana fahasivy ny farany. Dia raikitra fanontaniana atao iza tokoa moa no tena mila an'ity zavatra ity? Tsy fantatro. Raha ohatra nareo mila an'ilay izy dia tenenao amin'ny commentaire hoe nareo anisan'ny mila, inona ny antony ilanareo an'ilay izy a. Fa ny anahy moa zany manamboatra an'ilay site fotsiny aho, le fomba fanaovako an'ilay site fotsiny no miprésenteko, satria efa hitanareo le fanovana an'ilay logo a, fa hitanareo ny fanovana ny zavatra apetsaka ao anatiny a, fa hitanareo hoe azo ampidirina sasany a na fa tsy ilaina dia tsy ampidirina, itony bloc rehetrarehetra itony hoe izay tsy ilaina dia tsy ampidirina. Ny loko a ho ampiasaintsika ataontsika zao dia ho hitanareo koa zany ny fanovana ny loko sy ny titre sy ny rehetrarehetra, dia dikan'izay azonareo personnalisena tsara ilay site. Zay ny ela raha hiditra amin'ny fanohizana ilay izy tsika, ny atao amin'izao zany dia ny hoe styling zany hoe asiana style amin'izay ilay izy. Ok, ny zavatra tenenina hojerevantsika voalohany zany dia ny apetraka eto amin'ity site ity alongany a, hoe HTML color pickers, ataoko asika color picker satria tiako ilaiko ity color picker ny tadiavako anazy ity raha ohatra ka tsy hitanareo a, satria ilaiko ity zany hijerevana ny code-ny couleur rehetrarehetra, satria mety hoe ho hatsaraiko kokoa indray ilay izy rehefa avy eo. Verina atao amin'izay ary ahako. Ny police zany na ny font a hovaiko ataoko mitovy amin'ity. Inona ny fontin'ity a? Trébuchet, MS, Geneva, Helvetica, Arial, sans serif. Io mihitsy izany tonga dia kopieko tanteraka dia apetrako ato, efa nasehoko anareo hoe aiza manao anazy a, dia atao amin'ilay apparence dia atao amin'ny paramètre. Atao zany a ataoko ary amin'ny voalohany indrindra hoe body, zany hoe mandritra ny le site rehetrarehetra zany a, dia font family dia apetrako eto ity zavatra nikopieko tasy ity. Enregistrer la configuration. Zay iny zao dia efa niova le texte. Ny H1 ity a, H1 zany hoe titre 1 io a. Ny titre 1 a mangamanga ohatra tsy haiko zao ity na titre 1 ie, dia ity rehetrarehetra ity fotsiny kopieko, titre 1 sy titre 1 ity mihitsy ny manomboka eto a mandra-pahatonga eto. Dia tsy iny zany fa ny font size, ny marge, ny couleur, ny text decoration, none, dia iny rehetrarehetra iny zany no apetrako eto. Midina ato ambany ato indray ahako raha tsy dia atao ngezangeza raha mety. Avy eo enregistreko amin'izao fotoana izao a, iny izy fa ny kely. Ity indray a, inona indray iny H2, ato hoe misy H2 ity, H2 indray zany a, ity somary maitso, andrana fotsiny io fa mety nareo azonareo ovaina. Dia ohatran'izay foana mantsy ilay izy. Ity zany a amin'ny manazava kely momba ny CSS zany hoe ny cascading style sheet, hoe songe JS Fiddle verina kely ato tsika ato amin'ity JS Fiddle ity, anaovana zavatra tsotsotra fotsiny. Ny ilaiko a dia CSS sy HTML ihany. Ohatra fotsiny zany hoe
ny site internet ny page anankiray mantsy efa fantatrareo zany ho an'izay mbola tsy tena malala dia misy balise maromaro. HTML tag voalohany fa zany hoe tsy ilaina ao izy satria ity efa exemple. Dia avy eo body tag, rehefa avy eo misy header tag zany. Ny head koa izy efa ao fa zany hoe amin'ny tena izy zany izy apetraka eny ambony eny. Dia avy eo body, dia ao anatin'iny body iny amin'izay zany no misy an'izay zavatra tianao atao, ohatra hoe H1 rehefa H1 ohatran'io dia grand titre, zany hoe ny H rehetrarehetra zany header ny dikany titre daholo. Dia ao anatin'ny H misy P ohatra, ny P indray dia paragraphe daholo. Dia avy eo ny paragraphe mazava ho azy paragraphe mazava ho azy afaka isaky ny paragraphe isaky mivadika paragraphe zany dia misy an'iny P iny, dia ohatra zao zany ny farana. Dia avy eo misy style maromaro na H1 dia afaka misy koa ohatra hoe ny H2 titre 2 ohatraohatran'izay zany dia misy 3 misy 4 misy 5 ohatran'izay izy rehefa natao dia hita zany le hiérarchie. Dia isaky ny reny zavatra eny amin'izay zany asiko ohatran'izao ty amin'izay mba misy fahasamihafana satria izay mba hita hoe lava na tsy mitovy. Dia isaky reny balise reny amin'izay misy koa ny balise hafa koa izay mbola azontsika atao, ohatra hoe balise be ohatra na hoe bold izay matetika izy efa miova hoe strong koa strong. Dia anisany ohatra koa ny EM italique sy ohatran'izany. Rehefa ampiasaina izy dia miova, ty zao le italique, reto le paragraphe, ty zao strong, ty bold. Dia reny isaky ny balise rehetrarehetra zany azo asiana style, dia reny style reny azo atokana amin'ny CSS, zany hoe raha any amin'ny site anankiray izy dia azonareo dia atao anatina balise hoe style ohatran'izao, azo atokana anatin'ny CSS. Dia ny rehefa balise ohatran'izao zany hoe balise principale ohatran'izao izy dia tonga dia fotsiny mitranga ohatra hoe H1 dia eo amin'izay le zavatra ho hitanareo atao amin'ny CSS cool latsy zany hoe ohatra fotsiny izao couleurany dia atao hoe color, dia misy couleur be da be reto teneniko rehetrarehetra reto. Dia ty code ty ohatra hoe ty code na couleur ty no tiako atao dia apetrako eto hoe couleur ohatran'izao. Dia manao run ako tsy tokony hisy an'ity intsony raha ohatra izy ka atao ery amin'ny HTML zany dia asiana an'iny ohatra hoe couleur HTML iny raha ny hoe azonareo atao eto izy any ambonin'le head, zany hoe any ambony ao anatin'ny head zany le ohatra ny teneniko teo izy dia anatin'ny head fa raha tsy zany izy dia atao eto amin'le CSS. Dia ohatran'izay ohatra couleur. Dia misy koa ny font style araka ilay hitantsika teo, font family ohatra hoe Times New Roman, efa Times New Roman fa ohatra zao hoe Arial ohatra fotsiny zany. Dia miova le titre. Dia misy an'izany koa ohatra ny text decoration, dia ohatra hoe underline, misy zavatra betsaka azo atao zany ohatra hoe iny. Dia ohatra hoe font style, dia ohatra hoe italique ohatra zany zay. Be da be zany zavatra azo atao amin'le izy, na hoe background color ohatra hoe red, azo soratana tsotra ohatran'izao koa ny couleur fa tsy voatery hoe atao code ohatran'izay zany. Zavatra ohatran'izay zany no raha ohatra ka hoe le balise principale reny hitantsika ireny.
ny balizy rehetrarehetra ndray koa nefany a azo asiana ina moa ty izy ty klasy any anatiny ohatra zao raha ohatra ka ataoko copie ty a atraka tonga eto azafady raha ataoko copie zao io a de jerevy tsara fa zay asa rehetrarehetra zany a de efa ty zay mahatsara an'le style zany satria tsy voatery manova anazy isaky le balizy ianao fa balizy anankiray fotsiny de efa style anankiray fotsiny de efa manova anazy rehetrarehetra ohatra ny amin'ny Word ihany de ny balizy tsirairay koa nefany a azo identifiena amina anarana ohatra H1 zao a identifieko de zay le atao hoe ID ohatra identifieko amin'ny anarana hoe spécial ohatra fotsiny zay amin'izay fotoana zay zany a ny H1 rehetrarehetra manaraka an'ireto daholo fa rehefa miteny ako hoe ama ID anazy zany a identifier anazy manokana de anankiray ihany ID anankiray ihany manana an'ity anarana hoe spécial ty ka rehefa miteny ako hoe H1 H special de amin'ito aho zany miteny hoe color black ny dikan'io zany de hoe ny H1 rehetrarehetra ataovy amin'ity ambony ity fa ny H1 manana identifiant hoe spécial de ataovy maintimainty zay de iny izy zao fa natao maintimainty raha mbola misy H1 hafa zany any a de tsy ataony maintimainty fa ataony mitovy amin'le ambony any zay zany no mampiavaka anazy zay de iny zao nataony tsotra satria tsy misy anarana zany iny dika zay a ny balizy rehetrarehetra azo asiana anarana unika daholo de ohatra zao zako miteny hoe ity voalohany ty sy ty fahatelo ty ohatra hoe asiana sika H2 manaraka indray a sika H2 maromaro rehetra zao le H2 maromaro de miteny ako hoe ity voalohany ty sy ty fahatelo ty a tokony asiana tsipika de amin'izay indray zany ako a tsy afaka miteny hoe azoko atao aloha voalohany iny miteny hoe H2 de hoe ID de hoe titre 2.1 de ny ID amin'ity a égal de hoe titre 2 azoko atao zany zay de avy eo ako ato manao hoe H2 titre 2.1 sy virgule H2 titre 2 dia omeko attribut nometisti omeko attribut manokana reo zany omeko endrika manokana ohatra ataoko hoe color égal blue ohatra zany zay amin'izay fotoana zay zany a lasa mangamanga le titre 2 de rehefa hanova zany a de azoko atao ohatrazao kanefa raha ohatra ka be da be le izy de tsy afaka hiteny hoe titre 2.1 titre 2.2 titre 2.3 tsy azo atao zay fa malava kokoa fa amin'izay fotoana zay ndray zany a zay mitovitovy de omena klasy mitovitovy ohatra hoe mena klasy mitovy ohatra hoe identifiena amina klasy indray zany izy amin'izay fotoana zay ohatra hoe ty voalohany ty zany a teneniko fotsiny hoe classe égal titre bleu ohatra zany zay de zay rehetrarehetra mitovitovy amin'iny zany a de omeko an'iny classe titre bleu iny daholo zany hoe ny balizy anankiray zany a sady afaka manana ID zany hoe mi-identifie anazy a no manana klasy de avy eo zany a ity amin'izay fotoana zay a ity tsy ataoko ohatran'izao tsony fa ataoko point indray zany mi-identifie ny klasy a manova ny style ny klasy a ohatra hoe titre bleu de amin'izay fotoana zay a zay titre bleu rehetrarehetra de ataony titre bleu daholo zany hoe miasa daholo zany ty style ty ny mahatsara an'izay koa nefany a
tsy mahatsara an'izay fa misy koa nefa raha ohatra ka misy zavatra hafa tiako atao titre bleu ohatra ko hoe ty H1 ty ataoko titre bleu de manao classe zao hoe titre bleu de manao ranona ako de tsy maninona tsy miasa tsy manao titre bleu le tsy malasa mangamanga le H1 de satria ty efa ny spécifiena hoe ny H2 ihany raha misy titre bleu ny lasa bleu fa raha ohatra ka tiako atao hoe na H2 izy na H1 de azoko esorina ty zany hoe zay anatina classe titre bleu na H2 na H1 na inona de couleur égale bleu foana zany raha manao ohatran'izao zany de iny le grand titre fa manga de iny koa ty fa manga de iny koa ty fa manga ary zay rehetrarehetra asiako classe classe titre bleu io ohatra hoe le ty EM ty atao hoe classe égale titre bleu na de tsy titre ary izy raha vao appliqueko zay de iny izy iny fa lasa mangamanga ohatran'izay zany izy zay zany ny zavatra anankitelo ao anatin'ny ny miattribuer style amina zavatra anankiray balizy anankiray azo asiana toa de hoe le balizy mihitsy no asiana style de azo asiana ID ny balizy tsirairay zay unique de azo asiana classe ny balizy tsirairay zay mety hitovizana zay mitovitovy de zay fotsiny zany no ampiaritsika ato amin'ity site ty lasa lavalava kely iny fa tsy maninona ho an'izay mety mila tsiny de atao indray zany miteny an'le hoe H2 A etc de rehefa mienregistreko de lasa ohatran'izao le izy zay raha mienregistre zany de iny zany fa lasa manana endrika hafa le titre ny olana kely fotsiny de tsy mitovy am'ry satria efa misy titre efa misy style hafa zany ao efa misy style hafa zay mibahana anazy ao ary amin'ny farany ambony ary font size 15 pixels de esoriko iny satria tsy de ilaina ohatra hoe raha esoriko zao ty de lasa ngeza be le titre H2 fa bahanako izy zany ataoko hoe 1.2 EM 1.2 EM de esoriko le bold sa vela ihany bold 1.2 EM unité de mesure miankina amin'ny écran le EM de iny zany tsara kokoa noho ny hoe pixel de aveo eto ako aloha manamboatra anazy de rehefa aveo izy ataoko ary ambony ty maninona no mangamanga satria H2 koa io raha tsy jerevana raha ohatra ka configurer bloc titre na bloc io mazava ho azy de za koa afaka miteny hoe bloc title zany raha H2 bloc title atao hafa ny style ataoko mitovy am'le H1 zany hoe ny H1 ohatran'izao de ok azoko atao zany hoe midina ato ambany ako hoe H1 sy H1A sy H2 bloc title io zao le classe io mitovy de ty moa zany nataoko hoe 1,1.2 EM de ty ataoko hoe 1.4 EM enregistrer la configuration zay ohatra misy diso zany lasa point 2 angambany ty titre ty ohatra toa de tsy hita nanjavana le titre tato aiza ny titre aiza ianao ry titre vaovao ito pixel adiniko nanalan'le pixel de nanjary ohatran'izay izy 1.2 EM zay angamba ny titre ka tsy miasa loha loatra amin'iny de aveo ohatra mbola tsy niova ihany
zay fa maninona raha ny toingezano ity satria ty bold raha nijerevana 1.2 em raha atao hoe 1 em jerena raha misy fiatraikany zay loatra n'izay fotsiny dia avy eo reto ataoko 2 colonne ave nahoana moa le sitato satria ity tsy nakelikely kokoa no ity espace ty lasa ngeza kokoa dia moa le espace avy ato kely kokoa ty le tokony alehibiazina mihitsiny ito ihany anaovana anazy fa ny important zany dia hoe ity indray zao alefako aty alefako ato amin'ny ankavanana ato ny texte dia tsara fetaoko eto efa nisy vidéo nataoko hatran'izay efa nisy vidéo milaza an'izay fa nataoko amin'ny teny frantsay fa averiko kely eto ty sary ty zany ny identifiant io zao le mitady identifiant zavatra koa tena sarotra tsy afaka amin'ny tonga dia miteny hoe image ny balizin'io dia tonga dia image satria izay sary rehetrarehetra tonga dia manjan'izay style izay daholo fa identifieko io manokana izy hoe io manokana io zany dia view news zao ny hitako satria resaka news io dia ty klasy hoe view news ity no identifievako anazy azontsika amboarina eto afaka manao zavatra ohatran'izao ako eto eny mety amin'ny Chrome misy an'ity amin'le F12 mety hoe tsy ohatra za zany miteny hoe view news izy teo inspecter view news dia afaka atao dia misambikina aty amin'le image ako view news field non ataoko hoe field image views field views field neny azoko atao hoe views field image zany hoe view news dia avy eo point views field image dia avy eo img io amizay le balise zany hoe le conteneur misy an'ity classe ty sy ao anatin'io conteneur misy an'ity dia ao anatin'io ny image dia ataovy ohatra zany asiako bordure izy border 1 pixel solide dia ny lokony DDD dia avy eo io zay fa misy fa tsy hitanareo fa raha ataoko red ty dia hita izy ataoko DDD dia avy eo asiako espace kely anatin'le image dia padding 2 pixel dia avy eo ataoko 5 ngeza loatra dia avy eo float left akery ambony ary zany le izy amakany amin'ny gauche dia avy eo margin right dia amin'ny sisiny aty zany ataoko 10 pixel zay vita iny aloha ny mampatonga an'le izy misy an'ireny maka ty dia satria le sary rehetrarehetra zany aligné à gauche dia manenjika an'iny daholo dia dia zany lasa makary amin'ny à droite daholo ny contenu rehetrarehetra ny fomba azontsika analana an'iny dia raisina le conteneur le row ngambany view content zao izy mianakavy dia view content view row zany na hoe view news views row
iny zany no ataontsika ataoko ary ambony satria hoe view news views row iny zany le conteneur ataoko hoe display block clear both zay dikan'iny zany de hoe atao block ty de tsy misy miditriditra ny anatiny any fa fafana zay amin'ny fisakavanana vita aloha iny de avy eo ty toa de mipetraka teo tsy maninona azo apetraka eo zany ty le texte le titre tokony atao asina espace kely na le bloc mihitsiny le bloc mihitsy zany asina espace ambony sy ambany ataoko padding fa tsy margin padding raha ohatra ka hoe ny ambony sy ambany dia asina fotsiny izy ohatra hoe 10 pixels de 0 ny ambony sy ny ambany fa ny amin'ny sisiny tsy misy ny amin'ny sisiny zany 0 de avy eo asiko tsipika kely border bottom 1 pixel solide andaso fijerevana solide DDD ty zany nefa miakatra eto ambony eto satria le sary zay le resaka clear fixe zay de ny fanaovana an'izay le bloc zany views new after zany hoe micrée pseudo bloc ao anatiny views news view row azafady views news views row after content mba afantarana hoe inona le zavatra mitranga de aloha asiko an'izao tanareo ty na nisy an'iny zao ny CSS zany afaka mamorona contenu ao aoriana na ao aloha raha ohatra hoe before zao de anasiny zavatra teo zaza manao after de mody asiko an'iny azo atao ohatran'izao iny fa tsy asiko ninina asiko espace fotsiny de iny indray no asiko clear both display block zay am'izay fotoana zay zany voafafandray le iny le ao aorianany zany no miezaka maka ary ambony ary no am'izay fotoana zay zany le hoe after no vao am'izay fotoana zay zany le after no nasiko an'le bloc de mamafa de tsy misy tsy afaka misy zavatra ao amin'ny akaviany sy akavanana averiko am'izay le padding afahany tsy afahan'le tsipika tsy mikasika eo am'le izy avy eo manao mijery an'ity indray tsika hoe inona amin'ny H2 ty ve mbola misy problème ohatra ny misy ihany eto alohany misy margin na padding eo alohany ny mety angaman'izay azoko ampiakarina kely le izy azoko atao 20 de avy eo esoriko le ao amin'ny H2 zany hoe view news H2 tsy misy margin tsy misy padding
Laza aloha inona no mampatonga an'ity efa misy h2 field content misy margin ito margin 0 satria misy a koa misoratra zany de h2 sy tena rehefa tsy ekeny raha vao tsy feno le izy satria h2a sy h2 ny anazy views izy koa ty fanoratry ty zay am'izay fotoana zay zany tsy misy margin eo ambony fa mba mitovitovy ty izy ty fa ato ambany kosa nefany zany hoe ty h2 sy h2a ty ihany ny ambany asiako afaka manoratra manokana margin bottom 10 pixels ny ambany fotsiny de sady ataoko clear both zay zany momba an'iny tiako asina tsipika kely inona moa ny anaran'io teo h2 block title ao anatin'ny view home page aiza h2 block title ty efa hita ty izy ngamba ny amboarina kely fotsiny asina h2 block title asina fotsiny hoe border bottom 1 pixel solide zay de avy eo rehetra tsy asina couleur izy de manaraka ny couleur le texte eo ambony reto rehetrarehetrarehetra zany nataontsika farany teo apetrako ato amin'ity enregistrer la configuration de rehefa actualiser ity de zay momba n'ity album ty ndray zany tiako atao karazana tableau de deux colonnes jereva naramety ny identifiant am'le izy ny amin'ny toerana misy an'izy zany de hoe view album alongany ty classe view album ty izy rehetrarehetra view content le tableau de isaky ny ligne views row zany hoe view album view content views row afaka manao zany aloha indrindra ny view album view content display table satria le ataoko tableau de view album views row display ty le ataoko nama ty izy ty colonne toa de nataony colonne anaky telo de jerevana raha ohatra ka afaka miteny hoe ny largeur an'le colonne zany tokony 50% de nataonay zany anankiray de miakatra ny ambony vertical alignement zany top de width non padding ataoko hoe 5 pixels de tsy eo le tableau anankiray tsy eo le sary anankiray ny antony de satria hoe ahoana satria ty zao sura fa raha ataoko hoe 30% de mitranga daholo izy rehetrarehetra
raha ohatra ka hoe tonga dia atao tsotra fotsiny table cell zay nasiko an'iny float left iny zany izy a dia midiny ao ambany fotsiny dia isaka misy dia midina dia avy eo a le image fotsiny sisa no amboarina ataoko hoe view album view raw image img asiako hatran'le teo ihany koa border mpix solid dd padding 3px views raw zay koa zany momba an'iny dia vita indray koa iny album iny manao copiako dia manao coller enregistrer la configuration zay ohatran'izay zany ny fanaovana anazy hitanareo amin'izay a mbola misy zavatra tokony amboarina ty ohatra hoe ty tonga soa ty a ataoko bold mba mitovy amin'ity a ny reto album reto tsy fantatra na ahoana natao na kokoa ok angambany avela amin'izao zany velako amin'izao zany a zay zany namarana an'ity resaka kely ty a raha ohatra ka misy zavatra tsy dia mazava aminareo a dia azonareo anontanina satria azontsika hitarina le izy arakarak'izay ilaina fa ny angony sisa dia resaka contenu sy resaka style fa ny baziny zany a efa vita angaman'izay dia misaotra anareo izay nanaraka n'ity fampianarana manamboatra site ity fanampiana ihany izy ity fa tsy hoe dia tsy maintsy ho tsara be akory ny zavatra vita fa zavatra tsotsotra ihany raha ohatra zany ka misy fanontaniana ho teneniko teo a dia azonareo apetraka amin'ny commentaire n'izay zavatra rehetrarehetra teneny fotsiny hoe ny minitra sy ny hoe aiza ny minitra misy an'ilay izy dia manaraka an'izany koa ny raha mbola misy zavatra mety azontsika ampiasaina ihany atao ihany manaraka fa milaza fotsiny dia aza adino mipartager sy manao j'aime sy manao subscribe s'abonner satria ilaina ihany zany indrindrandrindra ilaiko misaotra daholo dia veloma daholo